Izay ny amin'ny vaovao iny fa ho tanterany eto Madagasikara ny fivoriana fahatelo ny Lions Club District 403B2 izay ivondrona ny La Réunion Mayotte Maurice ary Comore. Raha mpiso ny sokatra ny fomba ofisialy ity fivoriam-be ity. Mitaritra ny vaovao indrindra ny namana Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Madagascar no andreny fivoriana fahatelo ny Lions Club District 403B2 mpikamana anatiny ity fikamarana mpanao asa soa ity mihoatra ny telonjato avy eto Madagascar sy La Réunion, Mayotte, Maurice, Comore no andray anjara ao anatin'ity fivoriam-be isokatra raha-pitso eto Antananarivo ity. Fotoana fanaovana jerin-todika ny congrès ary anao bilan izahay ny zavatra vitan'ny club rehetrarehetra indrindrindrindra fa ny domaine anakiefatra izay napetraka ny hoe reto aby ny asa soa andraisantsika anjara mandritry ny fankalazana ny fahazato taona Lions Club International ary fankalazana io dia domaine efatra no kendrenay anaovana asa soa. Ireo domaine efatra io dia ny ady amin'ny anoanana, ady amin'ny fahajambana, fanampiana ho an'ny tanora ary koa fikajiana ny tontolo iainana. Marobe ny projet izay efa mandeha amin'izao fotoana izao fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy maintsy mandray anjara amin'ilay fanambana ataonay hoe eo amin'ny 100 millions de bénéficiaires no mahazo ny tombontsoan'io manomboka tamin'ny 1er juillet 2014 ka hatramin'ny 30 juin 2018. Milohan'ny fivoriana dia isy ny fitokonana ny toerana natokana ho an'ny Lions Club District 403B2 izay etsy amin'ny zaridaina-pifiloha. Isany koa ny filaharana izay hotanterahany mpikambana hiazo ny hôtely Carlton Nosy toerana anaovana ny congrès ny Lions Club District 403B2.